Halleloja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ara lasana mpamolana no irana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto a. Ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambinana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a. Ny Aki radio a, ny Aki media, mpikambana anatin'ny vavaka fiambinana ary a ny groupe a izay maharisy indrindra miaraka aminay a manatotosa izao fandarana izao ka dia tanatompana eo amintsika tsirairay avy. Faly be mihitsy mahita anareo a. Tonga soa eto indray tsika. Hatreto aloha mbola ny compte Aki radio ihany a no anaovako partage satria mbola tsy afaka manao an'izay ny tena hatreto fa tsika mivavaka mba hiverenana an'izany ihany a ao aorianao. Ka dia misaotra antsika rehetrarehetra ary matoky sy mino fa salatsara daholo antsika mahafaky weekend mahafinaritra atoky aho fa mahery tsara daholo indray nefa raha tsy mahery ianao tonga eto fa kivikivy ketraketraka dia mbola te-hiteny aminao koa hoe namanao mihitsy ty fandarana ity a. Dia miorena tsara, mangala toerana tsara, manafatra lehibe ho anao Andriamanitra amin'ity androany ity amin'ny alalana izao fandarana izao a. Mety mitanondrika ianao amin'izao fotoana izao fa andaontsika hitanondrika, andaontsika hiondrika eo anatrehan'ny voninahitran'Andriamanitra fa miala veto ianao a ny fahavalonao indray miondrika eo anoloanao fa ianao hitraka. Halleloja. Tsy dia salama ianao a dia hitondra fahasalamana ho an'ny nofinao ny rehetra ne ihany ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Rehefa faly moa ianao tahian'Andriamanitra ianao a fotoana ihany koa izao hamezantsika voninahitran'Andriamanitra dia ataontsika hidera azy. Halleloja. Dia fiadana tompo amintsika tsirairay avy ary dia tahian'Andriamanitra rahalahy tojo ny hitako niditra voalohany teo a. Tahitojo rahalahy tojo a dia ranabavy Roly a, Maolo Faly a, Verselina, Sandola, Mama Valtina, Erika Raka, Tsiry Amboara, Tirira Albenja, Felana Rakoto, Jonathan, Marijo, Yaina, Eliana, Itody Raonso, Rodine Marie Soameva, Erika Raka, Mama Valtina, Rasoerniana, Nairakeron, tahiny tompo daholo tsika tsirairay avy a. Yama, Olokaraja Madimby, Anaba Fleur, Yaja Skapatitsi, dia Faly Raheritovo, tahiny Jesosy, dia Lantonirina, Aried, Razana Monika, tahiny Jesosy daholo, Lantonirina, efa narabaiko teo kay, Mahevare, Tonga soa, Garanorso, Elisa Tsiala, tahiny tompo Tina Rakoto Arzaka, faly mahita anareo, Emelo Abilitina, tahiny tompo. Dia mareta hatramin'ny farany niaraka tsika adiny iray sasany hoe hihaino hiritsika, hihaino vavakantsika, hihaino toritenintsika, hihaino famelabelarantsika, dia hivavaka ho an'ny firenentsika dia mino fa ho feno ny fotoanantsika amin'ity androany ity dia mankasitraka anao. Androany ny ekipa iraka amintsika dia nivavaka fanomboana dia ilay anabavy hitantsika androany nizala n'ilay sakafo mahafinaritra be mihitsiny a Aki cuisine dia tsy iza fanabavintsika Soameva avy eto Frantsa. Nitondra tenin'Andriamanitra androany dia nanabavintsika Yama avy any Koweït ary hivavaka ho an'ny firenena mbola avy any Koweït ihany anabavy Rodine. Ka dia misaotra anareo sahady a, misaotra anareo telo miravava hiaraka amiko eto amin'ity androany ity. Milohan'ny zavatrehitra aloha dia andehantsika aloha tonga dia ametraka izao fotoana izao am-pelantanan'Andriamanitra dia andao hivavaka ho an'ny fandarana dia mionety antsika rehefa tahiny tompo ranabavy Soameva anao ny fitenenana. Hivavaka sika amin'izao takariva izao. Ry Andriamanitra tomponao io, midera sy misaotra anao izahay satria nomenao tombonandro, nomenao fonena vaovao. Menao ity andro vaovao ity izay Jehovah Andriamanitra io, entina hiaino izao fandaharana izao. Fonany amin'ny Jehovah Andriamanitra raha tsy hita ataonay ity fanaraka amin'ny sitraponao. Mamelany elo kaiky amin'ny raha faminay Jehovah Andriamanitra io. Indray izay Jehovah Andriamanitra io, hateo ity fandaharana mikazahao ity Jehovah Andriamanitra io. Midira heto anao Tompo Andriamanitra io, hanazava fony tsirairay, hanazava sainany tsirairay Tompo Andriamanitra io. Mbola hideranao izay Tompo Andriamanitra io amin'izao andro izao satria ianao Jehovah Andriamanitra io mahalala izay rehetra mahasoanay. Haingana tsy hihaino fotsiny izay Jehovah Andriamanitra rehefa hiditra ao am-pony tsirairay Jehovah Andriamanitra ampiarina eo amin'ny fiainanay ny fampianarana heto ny toriteny izay entiny mpanomponao Jehovah Andriamanitra io. Anao Jehovah Andriamanitra ny indriny lelany hiteny hampianatra hizara izay rehetra
avy aminao tompo Andriamanitro. Anao koa Jehovah-Andriamanitra hiaro ny fitaovana rehetra, hiaro zay ny zavatra rehetra mandalo eto Jehovah-Andriamanitra raha io mba tsy ho voakasiky ny asan'ny devoly Jehovah-Andriamanitra raha io fa torako amin'ny rano masina Jehovah-Andriamanitra ny asan'ny devoly tsy ananketsana pahefana eto amin'ny fandarina tompo Andriamanitra. Dera sy laza anao Jesosy malalo, misaotra Jesosy tompony sabato. Alléluia, amen. Alléluia. Isaorana azy isaorana na vavy someva izany vavaka izany dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao. Alléluia. Dia toy izy foana fa mahafinaritra ny fandaharana, faly ery izay mihaino ny fandaharana sady matsiro no men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao dia mahafinaritra be mihitsy raha na vavy someva fa dia tohizo fa mahafinaritra dia mahereza. Anao hira anankiray tsika dia anatin'ny tirity ianao maka toerana tsara, maka baiboly ihany koa dia aza adino miaraka amin'ny stylo ianao taratasy fa hinote zavatra ianao mety hinote verset ianao mety hinote zavatra sendra mba voateny teo ianao ampy ianao amin'ny fandrosoanao amin'ny ara-panahy. Alléluia. Someva tahiny tompo raha natenana anitra nirina ohatry tsy nahitanao maly Alléluia. Ohatry tsy hitako teo ianao maly. Matetika hitako ianao lantony asianao matetika misy matetika tady afangaroko ilay anarana dia fantatro foana hoe ohatry tsy teo Tomona Kotsmana tahiny tompo Jaotina May Rasoe Malala Rasoloara Malala zavatra dia lantony irina Erika Karaka efa teo daholo Verseny irina Razafimanana Bertsava tahiny Jesosy isika rehetrarehetra andao ary tsika hihaino hira dia ao anaty tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tena vavintsika Iama avy any Koweity. Ndao ary mianofina amintsika.
Halleloia, isaorantsika an'Andriamanitra izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany dia hotahian'Andriamanitra anie isika tsirairay avy. Mbola hanao lalana ho anao Andriamanitra, azo antoka izany. Raha efa nanokatra izy Andriamanitra izany tsy mba manao soatapany. Halleloia. Ianazy hatrany amin'ny farany tanterahany. Ka raha nanokatra lalana teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, dia io tsy misy maharindrina intsony io. Rehefa fitahian'Andriamanitra io io fomban'Andriamanitra io misy fotoana aloha ohatra mbola tsy tonga. Misy zavatra tiany hatongavana io. Misy zavatra ampianariny antsika. Omaniny ny tanantsika hiandray an'iny. Omaniny ny fontsika hiandray an'iny. Fa rehefa misokatra io dia tsy misy maharindrina intsony. Tsisy. Ary tsy azo tazonina io, halleloia. Fa rehefa tonga io lasa io dia hatramin'ny farany. Halleloia. Mahireza isika tsirairay avy, anabavy izy avy mbola tsy hitako androany, tsy mbola narabaina, eme manamby tsoa dia faly iray heri teo efa narabaiko teo Halleloia. Eny ary, izay no ela fa tonga tsika dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra, entin'ny anabavitsika hiama, andao ary ampandrosoantsika izy dia velona eto rehefa avy eo ihany melabelatra ny tenin'Andriamanitra. Menofinaritra isika rehetrarehetra miaraka amin'ny anabavy hiama isika androany avy any Koweït. Ndao ary, tahiny Tompo ary. Halleloia. Faly manoana ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy indray izay manaraka izao fandarana vaovaka fiambinana izao. Dia tahiny Tompo pastera dia raisiko fahasoavana ho andray ry havana nizarako ny tenin'Andriamanitra amintsika izay entina fampaharizana antsika amin'izao alina izao. Dia raha hitantsika ny baibolintsika dia ho jerentsika izany tenin'Andriamanitra izany ary ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tenin'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny boky Filipiana, Filipiana 4:4. Dia raisintsika amin'ny andininy 4 ihany koa ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha jerentsika ny soramandry dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra nataon'i Paoly ny Filipiana noho ny fanomezana nampitondrainy any Epafrodita ary fanaovana mbeloma sy tsodrano. Halleloia. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo. Hoy izaho indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fahendrenareo. Efa mbiakaiky ny Tompo. Aza manahy na inona fa
aoka ny fivavahana sy ny fifonana ambanin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aleloia, amen. Dia ten'Andriamanitra tery havana dia tena hoe tena Andriamanitra mahakasika tokoa satria tena tsapa mihitsy hoe feno fifaliana rehefa mandinika dia tena Andriamanitra ity. Tena hoe tsy haiko ilay ianao fa izaho manokana feno fifaliana rehefa hoe ilay maky ten'Andriamanitra na hihaino ten'Andriamanitra na hihaino hira fiderana dia tena hoe feno fifaliana. Dia entiko ampahirinanao tena hoe manana ianao hetaheta. Tsy hoe rehefa tonga ihany fandaharana aleluia amen ihany ianao na maheno teny fampahirezana tianao ihany hoe voatahinao hoe ohatr'izao ianao dia hanao aleluia amen ihany fa tena manana mihitsy hetaheta hoe ao ianao feno vavaka, ao ianao feno hetaheta, tena hoe feno fitiavana ny tompo rehefa tena hoe ao am-ponao ny tompo, ao am-ponao izany hoe fitiavana an'Andriamanitra izany. Tena hoe feno fifaliana ianao izaho manokana rehefa hoe vita ny asa ohatra hoe mba misy fotoana kely ary tena hoe hifantoka hientan'Andriamanitra, hifantoka hira fidana tena hoe feno fifaliana ary havana satria tsapako mihitsy hoe eo ny tompo manatrika eo foana ny tompo ary tena hoe izaho no matetika mahatorotoro ny foko hoe inona moa izay izaho, inona moa izay izaho rehefa ho tany ity dia hatrehanao foana amin'ny andro, amin'ny alina izay rehetra na problème inona ry havana hoentinao eo amin'ny tompo dia tena hoe mihaino anao foana izy, mamaly anao foana izy. Tsy vitan'izay ihany ry havana fa na ny havanao any lavitra any ary na ny namanao ary rehefa tonononao eo amin'ny tompo entinao aminy zavatra tianao angatahana tena hoe hitanao mihitsy ny valin'izany vavaka izany. Tena hoe tsara Jesosy ry havana. Andao tsika hanana fo feno fifaliana dia hiatrika izany vavaka, hiatrika ny fotoam-bavaka, hiatrika ny fanatrehan'ny tompo izany. Tena hoe ataovy ao anatin'ny fonao mihitsy hoe manana hetaheta ianao, manana fifaliana ianao. Tena hoe tsapanao mihitsy ny valin'ny vavaka azonao eo, tsapanao mihitsy hoe maivana ianao avy miheno hira fifidianana, avy miheno tenin'Andriamanitra. Azo mijery hoe iza no mitondra tenin'Andriamanitra io na iza no mamaky tenin'Andriamanitra fa tonga dia ataovy ao anatin'izay foana hoe Andriamanitra no miteny aminao io. Manana mihitsy hetaheta hoe mitenena amiko Andriamanitra, tena hoe mangataha mihitsy ireo fanahy masina, tena hoe ahakasika anao mihitsy tenin'Andriamanitra rehetra mivoaka io. Dia tena hitanao mihitsy ireo raha-nadahy sy raha manatrika eto fa tena hoe miteny aminao ny tompo ary maivana. Tena teneniko aminao izany hoe tena feno fifaliana ianao ary na ny tompo ary raha misy ten'Andriamanitra izay any amin'ny boky Mateo any, Mateo 5:20 izay raha tsy diso aho. Tena hoe raha nandeha mivavaka ny tompo tena hoe nitokana izy, tena hoe olona efa masina izany tompontsika izany. Andeha hiresaka amin'Andriamanitra izy, tena hoe mbola feno fifaliana mihitsy izy. Dia izany koa no tiako mba hianarantsika ry raha-nadahy sy rahavavy izany fifaliana izany rehefa hiatrika hihaona amin'ny tompo, hanandratra vavaka amin'ny tompo. Ho feno fifaliana amin'ny fonao, ho feno fifaliana momba anao rehetra fa hitanao mihitsy hoe tena hoe ao anatinao Andriamanitra mihaino mangilan-tsofina. Tena hoe manana mihitsy hetaheta, manana mihitsy hetaheta hoe tompo kasiho a tompo, teneno a tompo, tia tompo, tena hoe hihaino anao a Jesosy malalo. Mangilan-tsofina mihitsy ianao, mifeno vavaka ianao, feno tena hoe manana hetaheta raha-nadahy sy rahavavy fa tena eo ny tompo mangilan-tsofina koa izy mihaino anao rehefa feno fifaliana ianao eo a. Tena hitanao mihitsy hoe seho finahitry man'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, henonao tsara mihitsy hoe
maivana ianao ninina zavatra olana eo amin'ny fiainanao, maivana ianao rehefa miala eo. Ana hoe izany no teny tompo eto hoe aoka ozy izay ao feno fifaliantsika fiderahana, izany no entintsika angatahana zavatra amin'ny tompo. Dia hitanao voninahitran'Andriamanitra. Dia voninahitra dia ho anazy irery ihany fiadananao tsika tsirairay avy. Dia misaotra antsika rehetra nanaraka tamin'ny izany ten'Andriamanitra folifoly izany. Tianao Jesosy hamandry soa ho tonga koa tsika izao amin'izao fifadikanana 3 andro be izao. Tena izaho manokana faly, tena faly satria atsapako zavatra lehibe izany resaka fifadikanana izany. Tsy miandry amin'io ihany fa izaho rehefa mahatsapa izaho hijoro vavolombelona kely amintsika amin'ny resaka fifadikanana io. Izany fotoana tena marary vavony foana. Marary vavony foana dia hoanina daholo izao fanafody rehetra sao tsisy fanafany mihitsy. Dia natorin'olona hoe aleo stop mihitsy hozy izy ilay vavoninao fa izay mety ho izay koa mba afaka an'io. Mivady ihany arahana dasy rahavavy fa tena dia raiko Jesosy. Hatramin'izao efa 3 taona angamba izay tsy niverina intsony ilay aretim-bavony. Dia manainga antsika koa manana ianao hetaheta amin'ny fifadikanana lehibe ataontsika eto amin'ny Andramokazao io. Fa tena hoe hitanao valim-bavaka ninina aretina hoentinao. Ninina izany izany aretim-bavony izany tsisy dikan'izany rehefa entinao fifadikanana. Dia enao hitsapanao mihitsy fa izao voninahitran'Andriamanitra ho hitanao fa ninina olana, ninina probleminao, ninina aretina hoentinao amin'izany fifadikanana izany. Fa izaho matoky sampy ry zava-dehibe ihonana fa ny tompo izay rehetra sakasakany eo amin'ny fiainanao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izay nentin'ny anabavitsika. Alleluia. Mila mifaly. Alleluia. Isaorana azy satria isaorana an-jareo foana tsika mankasitraka an-jareo mpitory-tenindreo foana. Aza gaga nareo somary miteny mora izy fa fantatritsika tsara ny condition an-jareo fa any amin'ny tany an-tranon'olona izy ary tsy dia afaka mitabataba izy fa sady ao amin'ny efitranony ao izy no manomana tenin'Andriamanitra ao izy sao dia gaga ianao hoe izany hoe ny olona faly. Tena faly izy fa tsy dia afaka miteny mafy izy any amin'ny toerana izay misy azy. Izy koa moa maka-tsy taitra izay izy rehefa anisany mampiavaka azy. Maka-tsy taitra izay izy fa toritory fo iny anabavy iny. Ranabavy ama izany dia olona tena manana fo tena lonaka be. Raha tany ambolena dia lonaka be mihitsy ny anabavy ama. Ary isaorantsika azy izany tenin'Andriamanitra izany. Fa mino aho fa mampahiranao izany tenin'Andriamanitra izany isaorantsika azy zavatra ngeza be nijerentsika androany dia ny amin'ny tenenan'ny Paoly hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izany indray mifalia. Ianao izany rehefa te hihaino hitadidy an'io dia Filipianina 4:4 mieritreritra 4:4 fotsiny ao dia izany hoe mifalia mandrakariva. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izany indray mifalia. Alleluia. Raha ohatra tsika mijery misy ten'Andriamanitra izay koa tadidiko eto. Alleluia. Rehefa mamaky koa tsika ny Matthieu 4:4 dia Jesosy ilay teny tsy mofy ihany ny velomanoina fa ny teny izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Dia ity izany Filipianina 4:4 dia mila mitadiditsika hoe 4:4 indray ny resaka tamin'ny teny androany ity mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izany indray mifalia. Ary dia misaotra anareo mankasitraka azy. Za zany misaotra anareo mankasitraka ny zareo mitory-teny eto. Ny antony dia tsotra. Mahery zareo. Mahery izy ary mandrisika anazy nenay moa dia izany eto nenay ny ahafahany mba mampirisika andreo ankizy ireo dia ny fankasitrahana tena mety tohizo mahereza mandrosoa. Alleluia. Dia misaotra anareo mankasitraka azy satria andrisika anazy ireny
mbola androsindray a bebe kokoa isaorantsika any anabaviama izany a ten'andriamanitra izany mifaly mandrakariva mifaly zany de tena mifaly halleloia ary le izy mandrakariva ary mbola nampiny ho za hoe mifalio a aprisia n'ohatra zany ny olona hifaly a ny olona ao am' jesosy mila mifaly ao am' jesosy mila mifaly ao amy tompo ny olona mbola manam-pifaliana ao anatin'ny olana tranga ao anatin'ny fiainana mety misamboaravoary ny olona mbola afaka anana fifaliana tsy eny am'izao tontolo zao fa sitrak'andriamanitra raha mba isika kristianina halleloia mba sitrak'andriamanitra halleloia raha isika rehetrarehetra ifaly mandrakariva zay zao androany ny faly tato aminay androany fifaliana tatotokantrano alefako eo ny sary rehefa avy eo halleloia reny sisany azoko partagena fa tsy afaka mipartage live ntsony a fa ty atrano zao ny anapavitsika itody a iaina fleur rahalamareo de niarany sakafo de niarany faly de niarany deran'andriamanitra tamin'ny ankizy rehetra tao anaty zoom halleloia mifaly men'andriamanitra malalaka mihitsy koa tsika hifaly de ndao hifaly ary rehefa misy ny fotoana zao ry avana malala za tena teteny aminao fa misy fotoana io fifaliana io a asen'andriamanitra tena teren'andriamanitra fotsiny mihitsy tsika hanana ny fifaliana io ohatrany hoe mbola tena ao amy zavatra tsy mampifaly ozy ny romanina taketsika maky romanina manjary ohatrany hoe tsy toanako verse le izy romanina toko fa faharoambe folo mifalia amy fanantenana miareta amy fahoriana ary mahareta fivavahana romanina dozidozy mifalia amy fanantenana miareta amy fahoriana mahareta amy fivavahana mifaly amy fanantenana eto ndray a mifaly mandrakariva amy tompo ina moa zavatra hitanao rehefa miaraka amy tompo ianao ny zavatra hitanao rehefa miaraka amy tompo ianao de zao misy zavatra tenainao ao halleloia ianao nge ravana vao mametraka ny fiainanao am' jesosy zany fotsiny de zao ny atovy an-tsaina misy azonao antenainao misy zavatra zany a any aloha any mety mbola tsy androany mety mbola tsy androany mety mbola tsy eo no eo fa ny azo antoka ronjato isanjato de zao misy azo antenainao ary za miteny anao fa raha fivavahana tena hoe fivavahana marina mihitsy a hoe tena mivavaka ianao a no hitondranao ny olanao io de mahazo manantena ianao vaolana mahazo manantena ianao valimbavaka mahazo manantena ianao lalana misokatra mahazo manantena ianao fandresena mahazo manantena ianao fanasitrana raha fivavahana raha jesosy halleloia raha ny tompo no ametrahanao zany ary miteny andriamanitra manao hoe andriamanitra keravana raha nyteny tamitsika hoe tsy anareo niady a izay adonareo a fa ianareo koa sanginy ny teny andriamanitra hoe tsy anareo niady fa ana mbola tsy haitsika ny mifaly am'izany zavatra zany homena toky tsika homena toky isika fa milamina io rehefa homena toky tsika fa milamina io de ndao tsika hifaly mifalia amy fanantenana mifalia mandrakariva ao amy tompo jesosy nifalianao averiko aminao foana ry havana fa hainao ry havana tena teneniko anao a io zao maholo falia de falia mandrakariva koa zany halleloia ny atao hoe mifaly mandrakariva amy tompo de zao ny antom-pifalianao de ny tomponao mety gaga ny olona fa iny ary mahafaly an'izy ty fa mbola tsy de tena mbola tsy tafavoaka kory izy tam'le olana iny ka ianao tonga de mifaly satria iza nametrahanao ny olona jesosy le mpamaha olana de misy azonao antenaina any amy fotoana ianao miantso azy fotsiny
Jeremia toko fatelo amby telopolo andiny fatelo hoe antsoa de ovaliako ianao de aneo zava-mahagaga raha sarom-patany na zay tsy fantatra ny antsonao no ela zany fa tonga de tsisy virgule koa reo aorianan'izany. Alleluia. Ie jery tena andriamanitra bevety nge tsika Romanina mbola romanina ihany romanina toko faharoa roambe folo anaovakitsika mihitsy romanina toko faharoa ambe folo andininy fahasivy ka hatramin'ny fafito ka hatramin'ny sivy ambe folo rehefa avy eo fataontsika iverinao amin'le filipianina mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo oza indray mifalia androany zany ianao tonga ianao de afaka mifaly anaty tolana ianao za ilana fijona vavolombelona za zao mijoro vavolombelona aminao na de efa tsy nisy fanantenana ntsony aza ny fiainako rehefa nanatona an' Jesosy aho de tena nitady azy marina tokoa tamin'ny foko rehetra de zao le teny mba hiainako tamin'izany hoe mbola misy azo antenainany amin'ny fiainanao de mitsika ianao ny fiainanao mbola tsy tavavoaka fa mitsika ianao satria misy miteny taminao ary io miteny io tsy mbola nandainga n'Andriamandeha Andriamanitra ry havana tsy olombelona ka handainga Andriamanitra ry havana tsy mandainga Andriamanitra rery ny azontsika tena hoe atokisana zato isan-jato raha olona miteny aminao za tsy hanary anao firy zay olona miteny anazy za tsy hanary anao rehefa mamitsika taloha de za mba mpiteny amin'ny namako azy hoe za tsy manary an'lahy de todika kely atray za tsy manary an'lahy tsy ariko raha za koa tsy manary an'lahy olona tsy haiko teo tamin'za mbola mpisotro toka tsisy gavany olona tsy haiko firin-jato efa tsy nariko fa naray tam'ireny zany tsy teko nataoko ahoana raha olombelona de mandainga io fa Andriamanitra rehefa miteny zavatra ray de iny zavatra ray iny misy fotoana Andriamanitra mety tsy matetika miteny ary Andriamanitra tsy de be resaka izy Andriamanitra rehefa nampanofy any Josefa nanofy indroa fotsiny nanofy indroa tao anatin'ny firy taona tsy niova ntsony le nofy tsy nanofy intsony fa midika ve zany fa adinony le nampanantenany tsy adinony 13 taona taty aoriana alleluia io le izy ny olona anankiray raha Jesosy fotsiny ny atongavany de afaka tonga de manomboka mifaly zany olona zany za miteny anao matiantoka ianao zao fa ny teneniko ankizy rehefa miaraka nareo isika matiantoka be mihitsy tsika mivavaka matiantoka be mihitsy tsika raha tsy faly ohatry ny olona rehetrrehetra ny olona nge vao eo zay resaka tamin'ny olona de miresadresaka io zany zay vazaha io olona io tonga tato an-trano tato de miresadresaka eo de ny olona ozy izy ny zay frantsay ozy izy tsy mba olona kamo latsiny zay misy teny izy frantsay kamo ozy izy sady tsy mety afa-po tsy mety faly de fa ahoana tanao izy olona mitoko andreo le gilet jaune reny zany ery zareo gilet jaune le mikorotana reo izy efa omena anazy daholo ny zavatra rehetrarehetra fa mbola tsy faly foana mbola migrevy foana mbola maka zavatra jereo zao izy nefa nareo mantsy atsika zany tsy tsika reny zany fa ny mpiavy nareo izy avy any amin'ny firenena sahirana
fa manino nareo milamina tsara ampy anareo ny zavatra eto fitsabonana atsika eto a maimaipoana aizanao nihitan'izany tsy haiko aloha ny any amindranabavy rolisy rahalatojo sy rahalajonatanany any Allemagne nanao ahoana fa ty aminay zay tsy mandoha vola rehefa marary tsy mandoha vola mihity-potsiny ina moa le filazana izy bôjy moa nabavy izy moa le torotenitena zay bôjy zay raha nabavy soa meva angamba izy zay bôjo de marina tokoa ny tenina za zao afapo am'izany ako aiza nihitan'izany ho any Madagasikara hoe fanafody ary mety anaovan'ny olona ferafera hafa sanatria ny olona tsy mety faly am'izay zavatra ananany bôjo misaotra ny any Andrimary zao mandoha vola be mihitsiny amin'ny soran'Andriamanitra anao tsy marary ny endry faly ra heritovy gratuit alleluia tsamandoha fa carte maladie fotsiny tsamandoha alleluia fa nareo koa tsamarary mararirary kelikely foana fa tsamarary be raha ratojo alleluia mahaiza mifany ny kristianina de olona tokony aina amin'ny rarana bavy rasoary malala koa gratuit fa fitsaboana tsara kosa zany fa amboniny zany rehetrarehetra zany reo olo reo omena ny zavatra rehetra tsy faly ary misy koa malagasy lasa zatra an'izany de maka toetram-bazaha de tsy mety afapo am'izay ompelan-tanana fa isika navelana naseny Jesosy tsika ifaly mandrakarivo zany de zao maraina parivon'ny andro misy zavatra maro miseho amin'ny fiainantsika misy mamanala amin'ny maraina misy masoandro misy hafanana be misy manjombona am'izay mety misy orana de tonga ny maizina fa ny dikan'ny hoe mifaly mandrakariva de zao mifaly foana tsy voatery tapatsinay zany hoe faly a manano nareo faly a tsy voatery fa any anatinao any renao fa misy fifaliana tsy adiniko ny ty teny ity zay mahafinaritra alleloia ozy izy hoay Abakoky Abakoka toko fahatelo andiny fafito amby folo fa na de tsy mamotsy aza ny aviavy tsy misy voany ny voaloboka mahadisy fanantenana ny aviavy ny oliva zafady ary tsy mahavokatra hoanina ny sa na de vonoina aza ny ondra ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao apahatra zany hoe tsesy nininy tsisy ninina tenainy zany fa ny atenainy io lehilahy io sisa de andiny fa valo amby folo nefa za de mbola hifaly amin'izy amy Jehova ihany ary ravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena Jehova tompony tanjako ary manao tongotro toy ny diera vavy izy ka mampandeha any amin'ny avoanako alleluia zany hoe tety miavaka mihitsy ry havana ny fifaliana nanana ny Abakoka fa tsy tamin'ny alalan'ny aviavy tsy any ny anazy ny fifaliany fa raha ny fifaliana de rehefa misy aviavy fantatra hoe voaka an-trano fanina amin'ny Abakoka ianao de fantatra hoe vokatra indray ny aviavy ano dany hoe Abakoka ihany ty salamadoly alleluia to de izy ny hoe vokatra ny aviavin'iny to de fantatra fotsiny zany hoe vokatra ny aviavy mamotsina ny aviavin'ny Abakoka raha tany amin'ny voaloboka tany na ny olona ro avy am'izay mba tena angataka voaloboka kely raha vo izy mifalifaly mihirahira hoe te meseareako ako tery gitara izy eo tokotany eo fantatry ny hoe misy voany voaloboka ao jerenao izy velom-panantenana be tsy diso fanantenana mihitsy misy oliva ao izy ny olona ny tena marina de zao tsy nisy hoanina ny sa vonoina daholo ny ondry ao ambala ary jerena tsisy omby ao apahatra eny mampalahelo zany tsy mampitsinjaky zany
tsara velatsitsika raha hoe zany a ilaina ny falifaly lava ela velona mifily falifaly foana aloha ry havana malala zay tena tsy misy andro malelo raha tsisy andro anankiray itsikitsikiko mehezako sy falifaliako zany a ohatrany hitako ohatrany hoe tena maty be mihitsy ny tontolo androko raha vo tena tsy meme a tsy mifalifaly a nefa ngeravana de misy fotoana anao mandalo olana mandalo ady fandrana de zao misy olona mametraka ny fiainana any am'ireo de any am'ireo ny fifaliana vao tsisy vola tsy de fantatra hoe tsisy vola ao an-tanàna pampilongony raha mataotry midondona be don enona hoe fandehan'olona hafahafa zany zany hoe tsy manao zany afa hitanao mihitsy hoe misy zavatra miteny zany fandeha zany fa tsy fandehan'olona normal isan'andro anao mandeha poahanao ihany poahanao a efa tsisy vola don eno tsara mihitsy hoe don totototo malasa vilia ohatra na ohatrany a enao manenina ohatra misy zavatra tsipotsipo ohatrany nefa isan'andro a tsy ohatr'izay miteny reny miteny reny zavazavatra rehetrarehetra reny de fantatra iny tsisy vola ao indra ampisety hoe de milondolondo izy tsisy vola ao satria any le fifaliana jesosy tsy niteny an'izany jesosy tena niteny mifalia ao amin'ny tompo hoe zany hoe tena ataovy ny tompo mihitsy ny antom-pifalianao hoe ny tompo ange eo foana revany vola mety tsy eo indraindray indrondro mety tsy eo indraindray fa ny tompontsika eo foana ka zay mahatonga ny sisiny teny hoe falia mandrakariva ao amin'ny tompo hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo eny hoy zany ndray mifalia alleloia mbola nampiny ary andiny fadimy ako fantatry olona rehetra fa andeferanareo efa mbe akaiky ny tompo tsy resahantsika iny loha fa mazava zay andiny fahenina aza manana amin'inona na amin'inona fa ka ny fivavahana sy ny foana mba misaolana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy rehefa lany ny connexion izy anabavy berta londolondo rereo fa azo ataony amin'ny connexion ny fifalianao entingeravina mahafinaritra hoe aza manana ininona zany e sena to de tsy manana ininona reto fotsiny zavatra tandremanao reto telo reto fivavahana fifonana ary fisaorana rehefa ao anatinao reo zany hoe vita voahidiny valizy ao anatin'ny valizinao reo milamina fotsiny ianao aza manana amin'inona na amin'inona de rehefa vitanao zay de ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra no ny fahalalana rehetra toetra ao anatinao de ozy le taontaona izay 5 ny fiainanao halleloia da itsika maka an'ilay romanina ony romanina ndraika maka romanina toko 12 tsika andiny fahasivy hatramin'ny andiny fa 7 lavalava aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy mahakalany ratsy mifikira amin'ny tsara mifankatiava araka ny mifankatiava amin'ny mpirahalahy mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra mazotoa fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana reo zavatra reo zany ny afahantsika miainga reo alleloia mifalia amin'ny fanantenana io le teneniko teo mifalia fotsiny lohanao misy zavatra zany tonga de hifalianao fotsiny amin'ny finoana ny anantenanao ny zavatra iny tonga de amin'ny fanantenana ny hitsikinao hoe ny fiainako rapitsy ve hitsikiko fotsiny io misy olona miteny amin'ny Facebook hifaliako ny any fiainako ka ny azy le fiainana efa iainany eo misy mety ny atao am'izay fa ny anao hifalio amin'ny fanantenana ny dikan'izany de zao zavatra mbola tsy hitanao eo fa misy zavatra efa antenanao fotsiny fanantenana misy zavatra antenainao fa tsy maintsy isy eo ary Andriamanitra tsy maintsy isy eo amin'ny fiainanao ary raha mino ianao ny mino nefany de fanehoana ny zavatra tsy hita
zavatra tsy mbola hitanao kory fa tonga de ifalianao fotsiny. Halleloja. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana. Ny voalohany zany de anao le mifaly. Misy fahoriana ohatra ohatreanao, fa anao de mifalianao amin'ny fanantenana fa ao aorianan'ny fahoriana de fifaliana, ao aorianan'ny oram-be de masoandro ary fitsimoohana. Halleloja. Rehefa avy avy ny orana de miposaka be masoandro rapisana de jereo eny amin'ny sa misy zavatra kely maitsomaitso kely be da be maniry. Ao aorianan'io zavatra lovanao io de mifalia amin'ny fanantenana. Mety ranonoram-batravatra mihitsy, mety rahona amin'ny tataony fiainanao am'izao fotoana zao. Tonga de apetrao am' Jesosy. De mifalia am'izay. Vitanao fotsiny nametraka ny fiainanao am' Jesosy de mifalia. Satria fiainana olona tonga eo am-pelatanan'Andriamanitra de ho tefeny am'le mendrika azy. Mendrika an'Andriamanitra tsy mendrika anao fa to de le mendrika an'Andriamanitra. Satria zany satria zahako nametrahany fitokisany de vitany. Satria zany raika eto amin'ny fitiavany de amonjy azy ao ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'le fiaretana ny fahoriana de efa mifaly sahady ianao. De io fahoriana io fahoriana ihany fa tsy mitovy amin'ny fitambesaran'ny fahoriana amin'ny olona satria ianao efa avy mifaly amin'ny fanantenana. Zany le fanantenana mbola aorianan'le fahoriana. Ary ianao le manana fifaliana amin'ny fanantenana mahatonga anao haharitra mivavaka satria izy hoe tsy maintsy tonga zay. O Jesosy za matoky anao aho. Misy fotoana ianao anaty olana gaga ny vadinao, gaga ny abinao, mbola mitsiky ianao, ranomaso pitsikitena sady mitomany ianao sy tena renao mihitsy hoe misy fifaliana anatinao hoe ty androany mbola atrehako ny androany fa tsy maninona vitako Jesosy. Halleloja. Fa za manantena anao tompony foko. Halleloja. Mbola manantena anao izy pasteur Jocelyn. Halleloja. Mareta amin'ny fivavahana. Tsika hoa manano tsika andao tsika hoa songona, andao hoa songona tsika ravana ny olona fa ny olona hoa tsy mahay mivaly zany. Andao raha rototsika. Ny olona tsy manam-pifaliana. Raiso fenao tokony hanam-pifaliana. Tokony hanam-pifaliana. Tokony ary tsy tokony hampisalasala, tokony hanam-pifaliana ianao. Halleloja. Tokony hanam-pifaliana tsy tapaka. Saotra Jesosy. Na izana ianao. Didin'Andriamanitra zany tsy didy baiko. Baiko pitolomana tena mahomby. Mifaly mandrakarivo amin'ny tompo. Hoy zany indray mifaly. Mifaly. Andriamanitra ravina tsy mbola nanolo-bato mafana antsika. Na hoe Jesosy nanolotra toro-hevitra ratso antsika. Fa rehefa Jesosy miteny hoe mifaly, tsy ho diso fanantenana mihitsy zany ianao ambadimbadika ao ka hoe tsy faly ianao. Halleloja. Fa hisy zavatra ataony ao. Ary masontsika de marina mihitsy zany. Ozy anabavy Sandrinelika hoe zao tontolo zao fety Saint-Valentin. Tsika aloha tsy mankalaza Saint-Valentin. Misy any amintsika lasalaza de miraba hoe za tratra ny Saint-Valentin fa tsika tsy mankalaza an'ireny tsika. Tsy biblika reny de tsika ny Saint-Valentin raha zay nilazana azy ka hoe fetin'ny mpifankatia anahirana be ke ravana zany hoe manana andro ray fetin'ny mpifankatia zany de ny andro sisa zany fetin'ny inona. Fa isan'andro ianao atao fetin'ny mpifankatia foana ny tokantranonao satria misy Andriamanitra ao de Andriamanitra fitiavana. Halleloja. Amen. Saotra betsaka. Atsika tsy mankalaza an'ireny. Fa mifaly foana tsika. Ozy anabavy hitody. Jerenao nge ravana. Ianao manomboka androany. Eritreretinao tsika reto mbola ho ampaherezin'Andriamanitra hifaly na teo anatin'ny fahoriana aza. Ko maika ve ravana. Fa efa misy zava mahafaly anao. Andao zao nisy olona hitako fa tena faly mihitsy androany. Misy anabavy zay tena tahin'ny tompo
anankiroa zareo tamin'ny herinandro ty tamin'ny herinandro io tena nitahian'Andriamanitra. Halleloia. Ndray mividy trano, ndray mividy tomobile, tsara zany sa ratsy. Ny anankiray rehefa anatin'ny fotoana fohy tomobile roa, halleloia. Tahian'Andriamanitra zany sa tsy tahian'Andriamanitra? Tahian'Andriamanitra. Misy anankiray zay mividy trano tena aiza amin'ny fifaliana tamin'ny herinandro lasa io. Ka zao ny zavatra tiako tenenanareo. Zany rehetrarehetra zany nge kado reny e. Lanitra azo omen'Andriamanitra anao. Lanitra lalana volamena ary omen'Andriamanitra anao. Zany ve dia tsy omeny anao ry havana malala. Tahian'Andriamanitra ianao e. Meny anao zay rin'ny fonao e. Ny zavatra mahafinaritra dia zao manaraka norma tsara mihitsy ny fandarantsika eto a. Ka tsao fotsiny aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Dia anampy anao ny zavatra ny rehetrarehetra. Eto zany tsisy an'izany hoe entina mbavaka mba hahazo tomobile sa entina mbavaka mba atao fotsiny izay katsahanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ka atsao fotsiny aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Dia akatoavy ny tenin'Andriamanitra. Dia mandrosoa fa tsy olan'izany. Tsy possible zany tsy ho tonga aminao. Tsy mila tsofina rano koa ianao dia mahazo an'izany. Efa mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinana ianao ka ny ankizy eto dia mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinana aloha izay aloha. Fa manaraka ny zavatra rehetra avy eo. Halleloia. Ny tiako tenenanao zany androany amara-pilanantsika azy dia zao. Misy fotoana ao anaty zavatra tsy tokony hafaly, tokony hidepasentsika ny olona tsy manana an'Andriamanitra amin'izay. Zao ke zao mba mahafaly ny olona daholo rehefa misy zavatra mety eo amin'ny fiainana e. Misy moa ny tsy ho faly. Fa hitonga eo amin'ny zavatra ohatrany tsy dia mety amin'izay, eo amin'izay ny olona mihemotra amin'ny fifaliana, tsisy fifaliana intsony. Misy mamono tena, misy lasa-dala, misy mifamono ao an-trano. Ka mifinamana fotsiny nge raha dia efa mahatonga mifankaleo mifankahita eo. Tsy dada ihany ve ty vao hitako vao eo ty? Dia mifamono no ty an-dala. Leo ao an-trano. Fanena zany izy vady. Manana chérie. Dia ahoana? Afaka folo minitra. Tsy mbola chérie ihany ve ty? Fahatelo. Leo anao a. Dia mifamono. Dia miantso pôlisy. Fa ianao tsy zany. Eo amin'izay manomboka depasen'ny olona manana an' Jesosy. Halleloia. Depasen'ny olona manana an'Andriamanitra. Halleloia. Satria tsika efa nampitandremina mifalia mandrakariva amin'ny tompo aheno hoy zany indray mifalia. Dia mifalia ao amin'Andriamanitra. Halleloia. Eo tsika no eritreretinao nge ry havana e. Zao zany ianao a tsarovy rehefa tahian'Andriamanitra ianao mety ny zavatra ataonao to dia mifalia. Betsaka ho an'ny olona tsy mahay mifaly. Tena marina. Falia foana raha nampavianitra ny rina. Ianaro tsara ny kody. Manaova an'ilay examen blanc amin'ny internet iny dia s'entraîner amin'iny nareo dia afaka nareo ka. Rehefa alohan'ny hiditra anao kody, anao conduite dia teneno ny harivan'iny dia entina mbavaka. Halleloia. Entina mbavaka dia azo iko. Iny ny permis tsy ho azonareo zany. Lanitra aza omena anareo. Halleloia. Falia mandrakariva. Be dia be ny olona efa misy zava-mahafaly eo tsy mahay mifaly. Nisy rahalahy anankiray izay nisy tokantrano nitahiany tompo. Dia rehefa nitahiany tompo ilay tokantrano a dia nampanatsony tany tokantrano daholo ny mpanompon'Andriamanitra. Dia ny sasany nomeny tomobile, ny sasany nomeny fitaovana tsara be tao tokantrano, ny sasany nomeny moto. Ka fantany nataony hoe ty tokony izao nomena azy ohatr'izao. Fa ilay rahalahy anankiray nomena moto vaovao. Mbola nangididy ihany ny lohany nakeo amin'ilay raim-pianakaviany. Tena sao dia mba afaka atao tomobile ary sefa tena avy ny aloha rehefa mandeha moto. Ry havana malala. Falia. Dia ny zavatra aloha ahafahanao mifalia iza ny hanome moto vaovao iza. Fa tonga aloha dia mifalia fotsiny. Jesosy a tena. Davida hoa sabatry Goliata sisa nisy tao. Tsisy afa-tsy izay. Fa hozy Davida tsy misy tsara ohatran'ity. Nakasitraka Davida. Halleloia. Eritreretinao ry havana hoe
amaranako azy Matthieu 26:30 nge zany mahatonga antsika manao exercice tsara tsika manao entraînement tsara tsika ry havana malala Matthieu 26:30 Jesosy andeha hiakatra ho any Getsemane hiakatra any tendrombohitra oliva fantatra ve dika zany hoe Jesosy niakatra ho any tendrombohitra oliva ao amin'ny sahany Getsemane efa akaiky tapatra nge ny film am'zany raha orona tsara zany de efa manomboka fa le mampitaitaina farany nisy film frantsay zay taloha les 5 dernières minutes zay nahita an'izay eo am'le 10 minitra farany iny tena eo vao tena raikitra le tena mampitaitaina am'izay mbola kely nisy an'izany ny tantaran'i Jesosy efa ora farany zany hoe Jesosy nakany tendrombohitra oliva ho any amin'ny sahan Getsemane fa jerenao tsara Matthieu 26:30 ary rehefa nihira fiderana izy de lasa nakany amin'ny tendrombohitra oliva mba mareo amin'ny baibolinao Matthieu 4:20. Jesosy raha nampianatra antsika mifalia mandrakariva mifalia foana mifalia ao amin'ny tompo manana fifalianareo tokony ho falinareo alleloia de Jesosy tsy mpitaribato vilam-bava ny atao hoe mpitaribato vilam-bava de ty misitona ty am'vavany ary mitaribato vilam-bava zay nge le mitaribato vilam-bava ny ataon'ny tanany hafa fa ny alehan'ny vavany hafa tsia Jesosy tsy mpitaribato vilam-bava fa ny azy izy koa manao an'izay Jesosy zany raha miteny anao hoe ataovy zao de izy lo efa nanao Jesosy zany raha natao batisa de niteny fa mibatisa tokony atao alleloia de izy koa natao batisa mba ho antsika mba hahafahantsika mihiny fahantsika manatanteraka fa Jesosy rehefa andeha hiakatra any anenty izy any sahan Getsemane any amin'ny tendrombohitra oliva rehefa nihira fiderana izy de lasa nakany amin'ny tendrombohitra oliva nihira fiderana izy iza no hiakatra mbola ataontsika zany zany efa handanitra hanaradianao mampiona mahay an'izany izy zany nihira fiderana zany faly ny foko vary hafa manana anao alleloia zany ke nihira fiderana Jesosy tsy re ninona hetra na nilany tsy ratsy akory le niry reny tsy ratsy le niry reny ary Romanina 2:15 miteny hoe miaraha mifaly am'izay mifaly ary miaraha mitomany am'izay mitomany ary misy koa ny fotoana hifaliana misy ny fotoana hitomanina fa teto Jesosy tsy ninona hitranga fa Jesosy tena hira fiderana nefany raha toizanao ny tantara ny alina nge izy nitomany patrapatraka nge ny tsemokany natahotra nangorora nge izy rehefa namalala alleloia andraso aloha rahabanty anabavy ty tsika arabantsika manokana mihitsy izy fa tena ny te mihitsy androany izy vao niaraka tamintsika teto fa le mamaky ny anaranao fotsiny somary sarotsarotra aminay Elina Asi Mika ndao atsony hoe Mika ianao tadidinareo ndray hoe kizy manomboka androany de ho arabain'ny mpiara-miasa ianao Elina Asi Mika fa ny miarabantsika rehetra hony tsy akanavaka ny tena satria mbola vao zao mihitsy mba niarany tavatafa tato faly ny tenako ary ny engany hiaraka eto foana tsika mara fa tonga ny tompony am'rahona hiaraka eto foana tsika eto foana tsika tonga soa ianao Jiso efa narabain'ny anabavintsika Marizô alleloia afatarana atsiarovana Marizô mihitsy fa tonga de izy pitily tonga de hainy le anjarandraikitra misaotra anabavy Marizô tonga soko ianao hoe Mika anabavy tsy haiko na anabavy ngamby ianao le sary moatra sary fotsiny fa tsy mety sarinao fa tonga soa ianao fa zao rehavana malala Jesosy andeha ho aiza andeha hiatrika fahafatesana fa inona nataony nihira fiderana neny abako ka ary mbola hoe zavatra tsisy eo an-tanana
tsisy ondry, tsisy omby, tsisy voaroboka, tsisy aviavy, tsisy inona. Fa ny Jesosy niainy mihitsy. Niainy andeha ho atolony. Niakatra ny olona niakatra ny tendrombohitra oliva rehetra. Io tendrombohitra oliva io mantsy dia zao fiakaran'ny olona mandalo ady izy io. Ary ao amin'ny sahan'ny Getsemane dia ao no presena ny oliva, misy fipresena mihitsy zany, misy pressoir mihitsy zany io. Fipresena inona? Oliva rehefa aka menak'oliva. Dia mahavariana ry havana, mahavariana. Fa zay olona rehetra andalo ady dia miakatra amin'ny tendrombohitra oliva io. Davida rehefa nikiomy Absaloma zanany dia niakatra teny tendrombohitra oliva mibaby tanana ny tomany. Jesosy rehetra navita niakatra ny tendrombohitra oliva nira fiderana. Davida tsy navita an'izany fa Jesosy navita an'izany. Ka zao Jesosy ary hiatrika fahafatesana nira fiderana faly. Ianao ka hiatrika inona rapitso? Olanao ingy kely miohatra amin'ny herin'Andriamanitra. Alleloia, kely ho ahy io. Nefa ianao mbola tsy tonga akory le andro dia efa mangorera, dia kivy, dia mitomany, dia bongo maso ohatr'izany, dia tsisy fifaliana intsony eo aminao. Fa manina ianao tsisy fifaliana? Fantatrao ve ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rapitso? Ianao hoe tsy mahafantatra fa izaho mahafantatra. Anao ny tsara sy ny mety sy ny tena tokony ho fanamperana. Ary tsy avoaka an'Andriamanitra eo ianao raha tsy mpandresy ny anaranao. Dia maninona ary ianao ny tsy faly? Dia maninona ary ianao ny tomany? Fa izaho teteny aminao androany mifalia mandrakariva. Hoy izaho indray mifalia. Dia mahereza. Ny eo am-pelantananao ve? Ampy ho anao io. Mpianatra azy nasain'i Jesosy nisaotra ary nangataka ny hanina saza ho azy. Ny problème antsika dia zao, tsika mieritreritra miliara foana. Ka miliara zany ke raha vao nomen'Andriamanitra antsika. Fa mifaliana raha mbola tsy miliara ary io. Fa amin'ny fotoana ianao hiandrandran'izay foana. Ka io mety mbola tsy tonga araka ny teneniko anao. Fa Andriamanitra aloha amboatra anao ahazaka an'izany. Firy ny olona tontona miliara zany raha riavana fa ohatrany tsy teo ny nanadonen'Andriamanitra. Fa ianao tsy zany ny tanjon'Andriamanitra. Tsy maninona mbola million ary ianao fa ianao tia an'Andriamanitra. Fa io hiakatra io. Fa zao, ninona mbola eo am-pelantananao. Mety tsy fantatro ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Atombohy amin'ny fifaliana aloha. Fa efa avy napetraka tamin'i Jesosy ny fiainana. Zay vao mifaly sao dia hifaly dia manao kidaladala sady hifaly ihany, tsy mety. Petrao amin'Andriamanitra ny fiainana. Vao vita fotsiny izay. Ohatriny nametraka dosie fotsiny zany ianao. Ohatriny hoe tsy mivoha zany ny varan'ny birao io. Fa tia misy dosie anao, alefanao anatin'ny boîte aux lettres io birao io fotsiny. Dia mifaliana fa efa mety tsy voarainy androany io. Tsy voarainy mpiasa androany. Mety mbola nisy ny sabotsy nisy ny lahady. Fa voarainy io rapitso. Ny anjaranao fotsiny dia efa rahatsakany vitindry milamina sisa. Faly mifalia mandrakariva. Hoy izaho aminareo mifalia. Aiza zao misy any misaotra ny maha olo-falia koa to dia namaly azy. Tsy fantatro hoe izany toerana misy azy dia to dia afaka zabainao hoe amin'izao ny orany aminao. Alleloia. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika tamin'izany. Mino fa voarainao zany afatra zany. Ianao zany ampianarina ho kristianina hanam-pifaliana foana. Ho kristianina mahay mifaly. Hitanao tarehanao tena atao vita mihitsy hoe misy tarehanao lika to dia hitanao mihitsy hoe maizina. To dia maizina, to dia matroka tonga dia manjombona. Tsisy fifaliana. Araka ny teko taminao misy dadan'ny namako. Zao tantareha izy kisitina kely zay. Mety mijery anahy ihany le namako amin'izao fotoana izao. Kizitina izany dadana. Rehefa makany amin'izany namana izany zay tena engany mba tsy ho dada. Fa izy. Maiza nenareo. Zaza maditra. Ndeha sifitaka. Ndeha hivoaka izy. Mody alina zay. Entina ilay tomobila. Tena. Dia misy fotoana izy mamboamboatra zavatra ao an-tokotany. Tsy fantatro na voan'ny fantsika ny tanany na mety ilay zavatra atao. Jerena izy. Tsy haiko ny diso refsa tsara. Arabaina amin'izay. Bonne fête papa tonga tazy. Bonne fête papa. Ka talohan'izay mamy ilay namanay dia naterina tany. Efa tantariko taminareo teto ny zany. Mamy ilay namanay. Dia rehefa mamy tsy maintsy aterina. Dada naka nanaterana azy tany. Tena tanareo. Tena zaza ratsy taiza. Ka mpampianatra izy. Zaza ratsy taiza. Iza no mpianatra anareo zao. Dia sefitaka. Dia naterina moa ilay namana ka tao lasa nandeha.
mba fety depera am'izay vao ny fety papa naretika de tena satria araka de sairana mihitsy satria hitana tsisy de tarena efa tsy miova tsony na omeno miliary zany a miliary tsisy tsy mamotsiny avy avy fa ianao ndray atao fanoatra an'izany faly foana halleloia za zao tsy hitanao faly foana ve za hitanao hita za hoe verinao fa tsy mandalo ady ojy misy ady eo ambadimbadika ao indraindray fa zao hoe mifalia mandrakariva filipianina 4 ho a na manan'andriamanitra an'izay ianao androany mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ao amin'ny tompo rery ianao ny afaka manao an'izany ao amin'ny tompo rery ianao ny afaka manana fifaliana tena tanteraka satria fantatrao fa tsy ho diso fanantenana ianao mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo oza ndray mifalia de aza manana inona oka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorina hoentinareo manambana ny mpanangatanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary fiadanan'andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny iaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy samy tahin'andriamanitra samy mahery de ombantsika andriamanitra manana fifaliana ny olona aryleavana sampy ny eo aminazy eo mampitsikitsika anazy ianao tsy sampy fandriamanitra velona sady tsy matory fa mitsinjo anao amoakanao amin'ny ady ina ny ampelantananao mimaiza mifaly amin'iny de ataontsika tirity mampinaritra hoe sambatra manana anao atsarovaka ny rahalahy Jonatana mihitsy tirity fa mahita an'ity de ohatra mahita ny rahalahy Jonatana tsy haiko alohanareo fa mahita ny rahalahy Jonatana de ohatra mahita ohatra ny hoe rahalahy Jonatana le mpihira de ohatra ny hoe ranabavy aina mirandram-boly zany le anankiray mialatsiny aloha mialatsiny aminareo amin'ny ziana ohatra ny hoe mazay fotsiny le sary hitako satria nareo hitako ato amin'ny groupe eto de mba alefa nge ty sary ty hiri ty mahafinaritra be mihitsy ny tiry ty sambatra manana anao inona ny toerana misy anao mifalia fotsiny fa manana an'andriamanitra isika maherezaka azy halleloia Sambatra manana anao tompony fianako ianao ireo enta mavesa rasizokako maivana no entinao halleluia Nyanilano tuputi Kiko simami kweji Sajina funawa ya chamine nao Sambacho manana nao Napanu halleluia Fuku na
ataovy zany ravana malala hoe sambatra fotsiny manana anao Jesosy. Halleluja. Atao fotsiny hoe tena sambatra Jesosy manana anao. Mahay za mifaly ravana fa manana Andriamanitra mahafaly tsika ravana. Palo mahitany olona tsy mety manam-pifalia. Indrindra raha kristiana zany. Tokony hanana fifaliana ianao. Tokony hanana fifaliana ianao. Tokony hanana an'izany hoe toky vao miainga fotsiny ny olana dia faly ianao satria manana vahaolana ianao. Halleluja. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao Jesosy satria tena miteny aminay ianao. Ary fantatro fa sitrako ny fonao raha mba hifaly reto mpanomponao na dia mbola anaty olana aza Jesosy. Misy aminay mbola anaty olana fa ataovy manam-pifaliana zay. Tsisy afaka metraka an'izany ato anatinay afa-tsy ianao Jesosy. Ianao dia ianao rery ihany ny afaka metraka an'izany fifaliana. Zay koa nefa androany Jesosy manapa-kevitra fa hifaly zay. Halleluja. Ry havana malala, andaontsika androany tena hoe tsika mihitsy koa ny safidy. Ndao raisitsika zany baiko zany. Fa baiko mahafinaritra zany mifalia mandrakariva. Ao amin'ny tompo hoy izany indray mifalia. Manomboka androany feno fifaliana ny fiainanao. Ianao mifaly io dia efa endrika sahady ry havana malala. Endrika sahady fa matoky an'Andriamanitra ianao. Raha olona mifarivotra lava ianao, olona kivy lava ianao, dia za teny aminao fa ianao mihitsy nefa tonga dia mieritreritra fa tsy ho tafavoaka an'Andriamanitra io olanao io. Inona zay olanao ry havana? Tafavoaka ny tsara mihitsy io. Tena tafavoaka ny tsara io. Tsisy atahoranao ny amin'io. Manana fifaliana ianao. Ataovy miavaka ianao ry havana. Ataovy hitan'Andriamanitra fa matoky azy tsika. Halleluja. Ataovy hitan'Andriamanitra fa matoky azy ianao. Fa ianao mahita ny matoky azy io koa tsy avelan'ny rery zany ianao ary tsy ho diso ny fanantenana mandrakizay. Saotra Jesosy. Zany ny finoanay Jesosy. Zay hifaly. Hifaly ao aminao zay. Tena hifaly. Ry fantatray fa ambadiky ny fifalianay misy Andriamanitra hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia hitany fiainanay. Halleluja. Amoakanay amin'ny ady, anasitrana ny aretinay, andamina ny olanay. Saotra ny Jehovah Andriamanitra. Manomboka androany Jesosy dia nipiaino an'izao fandarana izao dia olona ho feno fifaliana foana. Ninona trehana dia olona manam-pifaliana. Sitraky ny fonao zany. Saotra Jesosy. Saotra ny amin'ny fotoana androany. Saotra ny amin'ny fiarahana teto. Misaotra Jesosy fa tena tsara ianao. Ary za matoky sy mino amin'ity androany ity fa nandraindray zay teto tamin'ity androany ity. Aza velanao miala ty anatinay, aza velanao samboriny devoly ny fifaliana ty anatinay. Fa ny fifaliana ty anatinay fifaliana tsy misy mahafaka manala an'izany intsony. Saotra Jehovah Andriamanitra. Ka sitraka ny amin'ny fitiavana. Makasitraka ny amin'ny connexion. Misaotra fa na dia tsy mbola afaka manao partage aza ny compte-ko Jesosy. Ianao any hijery zany akaiky hiverenan'izany amin'ny laoniny Jesosy. Fa efa makasitraka anao zay ary faly foana zay mbola eo ny aky media. Eo ny aky radio azy ny anaovana an'izany. Voninahitra ho anao mandrakizay. Ho anao ny derany aja ny saotra sy ny voninahitra. Dia vory Satana tena didiko aminareo tsy afaka hitsaingo fa na dia litera iray tamin'izay napavy teto aza tamin'ity androany ity. Fa amoavy zato eny am-ponay tsirairay avy. Saotra Jesosy io. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao. Halleluja. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao, ivavaka ho an'ny firenena nanapavintsika Rodine avy any Koweity amin'izao fotoana izao, tahitopy anabavy Rodine. Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo koa tsika tsirairay avy izay nanaraka izao fandaharana izao mbola hiara hivavaka antsika. Jesosy mahalala o, isaoranay tokoa ianao Andriamanitra.
satria mbola nitantana sy niaraonay andrin'igny tontolo andro igny ianao. Ka mbola nasatra izao alina izao zahay Jesosy malala o, mbola afaka niainy ny teninao izay nafafinate igny, izay teny izay fampianarana ho anay tsirairay avy amin'izany fifaliana izany Jesosy o. Ankehitriny zahay Andriamanitra o, faly zahay manatitra fisaorana lehibe indrindra noho ny fitiavanao anay, noho ny famindrampo izay nasehinao teo aminay tsirairay avy. Nitantaninay zahay Jesosy nandritra n'igny tontolo andro igny, ka mbola avelinayna amin'izao fotoana izao. Izany Jesosy o, isaoranay sady hifalianay eo aminaty koa izany. Ankehitriny zahay Andriamanitra o, dia hitondra ho an'ny firenenanay Andriamanitra o amin'izao alina izao. Jesosy malala o, betsaka ny zavatra izay mandalo amin'izany firenenanay izany Jesosy o, ny vahoaka rehetra amin'izao tompo. Misy mandalo olana, misy mandalo ady izay arety, problème maro samihafa Andriamanitra o. Ankehitriny tompo, apetraka eo aminao izy ireo Jesosy malala o. Apetraka eo am-pelatananao Andriamanitra o, anao Andriamanitra no mitsinjo izy ireo tsirairay avy isan'ny tokantrano izay misy izy ireo amin'izao fotoana izao Andriamanitra o. Izay rehetra izay marary amin'izao tompo o, mangataka aminao izahay tompo, hanome fanasitranana izy ireo Andriamanitra o, hamangy izy ireo amin'ny toerana izay misy izy ireo, na l'hôpitaly na tokantrano na aiza misy azy tompo o, vangio izy ireo Jesosy malala o. Aoka ianao Andriamanitra hiditra ao am-pony izy ireo Jesosy o, mba hahay faly na iny zavatra izay miseho Andriamanitra o. Aoka izy ireo tompo o, mba hahay faly ary hanatona anao Andriamanitra ianao ilay mpanomeo fanasitrana, mpanome soa, hafaka hananana izany fifaliana sy fiadanana izany aminao Andriamanitra o. Kasihy ny fony izy ireo tsirairay avy, ana hampahery sy hampitraka izy ireo tompo o. Malona olona amin'izao Jesosy malala o, anjakako izy ireo Jesosy malala o, mba hahanana izany fifaliana izany, mba hanana fanantenana eo aminao izy ireo Jesosy malala o. Ankininay aminao izy ireo tompo o, aza vela ho kivy sy ho reraka ny fony izy ireo tsirairay avy amin'izao fotoana izao, amin'izao ora farany izao, satria efa nikaiky ianao Andriamanitra o. Engane ho todika aminao tsirairay avy izy ireo tompo o. Amin'izao Andriamanitra o, izay tsy mahalala anao Andriamanitra o, aoka ianao Andriamanitra ny fanana masina, mba hibitsiko ao am-pony izy ireo Jesosy malala o, mba tsy variagna amin'ity tany izay misy anay izao Jesosy o, izay tany be fahoriagna, be fijaliagna, tsisy fiadanam-po amin'izao tany izay toeranay izao Andriamanitra o, fa mangataka aminao Andriamanitra ny fanana masina, hanagno izy ireo mba tena hibitsiko ao am-pony izy ireo, hatsapa fa tena hananana fanantenana anao, hananana fiadanana anao, hananana fifaliana anao Andriamanitra o. Ary izahay rehetra izay manaradia anao tompo o, aza vela ho kivy sy ho reraka ny zahay Jesosy o. Aoka izahay tompo o, mba tena manana izany teny izay omenao anay tsirairay avy, hahay fankatia, ary tsy handeha amin'ny zavatra ratsy zahay tompo o, fa hitodika aminao mandrakariva, tsy ala amin'ny teny izay omenao anay zahay tsirairay avy. Jereny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao, apetrako eo aminao izy ireo Andriamanitra o. Dia aoka ianao Andriamanitra o, hijery manokana izy ireo, ary izahay rehetra Andriamanitra tantany mandrakariva arovy amin'ny asan'ny devoly izay tady hangeja ny tenanay, hitady hanafika amin'ny fakampanahy rehetra, aza vela hanjaka aminay tsirairay hafa mba haharitry amin'izany fanompoagnanao izany, mba hitodika eo aminao, mba hiamby anao izahay Jesosy malala o, amin'izany andro izay hiavianao izany tompo angatahinay aminao Andriamanitra o. Aoka ianao Andriamanitra o, mba hitadalina ho anay amin'izao alina izao, anjelina masina tompo o. Aoka hitodiky amin'ny trano rehetra izay misy anay tompo o, satria hifandao izahay rehetra reto, fa izahay tompo o afaka nifandafa ianao Andriamanitra, tsy mandao anay. Izany tompo o, vavaka petriko eo am-pelatananao, matoky sy magnantegna ho anao izahay Jesosy o, ary mino anao izahay tompo o, fa vonona hanaradiana mandrakariva. Alleluia, amen. Alleluia, sotra betsaka ny anabavy-rodinitsika avy any Koety nitondra izay vavaka fanomboana firenena izay. Hotain'Andriamanitra itsika tsirairay avy, sotranao nahatra ny ohatran'ny farany, manentana kely voalohany indrindra mitoy ihany ny etsika gamalela izay ataontsika. Isan'andro moa tsika mamoky andreo ankizy ireo, manome yaourt sy gâteau
andreo ankizy a any amin'ny UPP atandrokomby anosy zato a mandava taontsika nanao an'izay fanohanana raha sakafo zay de mbola manetana anao ihany raha misy azonao atao a de raisina tanandreo afaka hoe mandefa vola mivantana any Madagasikara isika fa tsy voatery alefa eto andafy zany a fa afaka miresaka amiko MP anao raha misy a mbo tsy rambony tananao a azonao atao a de raisina tanandroa ho tahin'Andriamanitra ane faharoa manakaraka zany fady anina isika fivadikanana telo andro raha anao fandarina andramika izao a amin'ny 26 27 28 février ho avy izao alleluia homany sady a misakafoana tsara de n'izao a azadino ny légume ny fruit alleluia misakafo tsara manao ampitoromaso tsara raha azo atao fa hifady anina telo andro misesy isika tsy hihinana ninninna fa hisotro rano fotsiny raha tianao ny hisotro rano a fa hiandrandra zavatra ngeza be tsika ao ambadika tena hiandrandra zavatra ngeza isika ao ambadika io eto daholo reny olana rehetrarehetra tsy nivahatra amin'izay reny eto eo etitsika eo tongotry ny tompo tena ho velarintsika amin'ny taratasinadytsika nareo manana ady rehetrarehetra nareo manana olana aretina tokantrano efa tsy milaminy reny sy ny sisa aretina tsy nahita mpanafodiny hoetitsika eo zany amin'ny fotoana io halleloia hifady anina telo andro manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 4 ora sasany tsika miaraka eto foana de mbola misy koa ny vavaka fiembenana isan-kalina hodinia-tsika ny mety hisiny ny vavaka fiembenana ny sabotsy alina amin'io nefa amin'izay fotoana zay de tsy hisy ny lahady alina mbola hodinianay a ny anatanterahana zany fa omenanareo ihany vaovao fa telo andro zoma zany a 26 ny sabata 27 ary ny lahady 28 de hifady anina sika lahady ariva de hiaraka ide jeune isika zany hoe tena hoe anapaka an'izay jeune zay a de mbola hiary isakafo koa tsika any amin'ny toerana zay misy antsika tsirairay avy ny fangatanay aminao de zao ataovy zay ampidiranao an'le application Zoom alleluia fa rehefa ampidirinao le application Zoom de ao ny fandraisantsika tontolon'ny andro mety tsy de voatery anao live eto tsika mety misy ihany nefa ny live a mandritra andreo telo andro reo fa fotoana fo ihany mety hoe toritena sy fanetanana fitariana fotoana izay atao mampionina misy fotoana koa mampionina anao fampianaranao fa raha manana Zoom isika de eo ny fandraisantsika rehetrarehetra ao anatin'izany Zoom izany ny fitaovantsika de efa milamina afaka mazaka olona zato eo zany tsika ao anatin'ny Zoom io raha tratran'izany moa ny olona hiditra amin'izany fifadikanana zany fa za manetana anao andramboka izao halleluia fa tena hiandrandra zay manokana reto ary de hiandrandra zavatra ngeza be zay ary zay tsy tifitra zavatra ambanimbany zany fa tena hiandrandra zavatra ambony sy ngeza avy amin'Andriamanitra ao anatin'izany fifadikanana telo andro anka de manetana anao ho tain'Andriamanitra ane isika tsirairay avy ary efa eto ihany ny fanetanana momba zay tsy ho ela fa ny fotoana mbola tsy ampy fa efa hitany eto foana ianareo akiradio andramboka izao manaova demande d'amis anareo de ho accepté koa de afaka mahazo notification ianareo isaky misy fandarana isaky misy live ataotsika raha mazoto koa ianao ampidirina anatin'ny groupe vavaka fiambenana 1 izay ahitana ny olona rehetrarehetra ao ny hitanareo vao mandeha zany misy fandarantsika de alefao io zany natao ampitambarantsika fotsiny ny olona rehetra zay pieno ny aki radio zany hoe anao tsy ahita zavatra ho partagenao anatin'io fa tsy ny ao eto fandana zay atao eto amin'ny aki radio zay fotoanantsika raha mbola sika amin'ireo lanitra sosy de eo neto tsika raha pitso alina indray de azadiny fa ny fiarahantsika eto nitapaka fa ny fiarahantsika tsy tapaka raha miditra ao amin'ny site web ny aki radio ianao www.andrambokaizao.com de mentorotena isaky ny adiny telo am'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao de am'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina verinao ihany koa toriteny de tahin'Andriamanitra ary sika rehetra mahay reza falibe mihitsy niaraka taminareo teto androany Jesosy ane hikarakara antsika tsirairay avy halleluia amen